Mandroso ny asa fanamboarana ireo tetikasa samihafa amin'ny firenena ankehitriny raha nitsidika izany ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina niaraka tamin'ireo délégationna maro ny gouvernemanta malagasy isany amin'izany ohatra ny fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny lalana mampitohy any tsara sotra sy ivato ny mahavelombolo ny filoham-pirenena dia mandroso ny asa ary azo atao fitaratra tokoa Madagasikara aoriana ny fahavitan'izany. Nitsidika ireo asa tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny filoha Rajaonarimampianina sy ireo délégation avy amin'ny gouvernemanta malagasy androany maraina mizotra ary mizotra aingana ireo fotodrafitrasa ireo raha nambaran'ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Fotodrafitrasa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny vina fisandratana 34 arivo raha ny fanavaozana sy ny fantarana ny seranam-piaramanidina Ivato dia nisy filosoana enim-bolana melony fanatanterahana ny asa fanamboarana efitrano lehibe sy ireo tohatra entina na manamora ny fivezivezen'ny mpandeha fiaramanidina ary koa ny fantarana ny seranana no asa vaventy atao ao anatin'ity tetikasa lehibe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity. Masonareo mijery mahita andreo zavatra efa vita sy ny fandrosony ny asa angamba ny ilazako azy dia hoe ny fiazakazaky ny asa eo amin'ny fampandrosoana fametrahana zao seranam-piaramanidina zay vaovao eto Ivato zao. Vatikany mampatsiahy fa nytenenikany zay fa 20 taona lasa no nanorenana ny ry seranam-piaramanidina ampiasaitsika amin'izao fotoana zao ry 20 taona ateoriana zany tsika vao mametraka an'izao fotodrafitrasa ngeza be sy vaovao zao. Zay zany mba tiako apetraka tsara hoe izy io dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary anisan'ny tena seranam-piaramanidina tena moderna ity seranam-piaramanidintsika ity tsy misy tsony zany le hoe miala amin'ny fiaramanidina ianao dia mbola midina mandeha amin'ny tany iray fa tonga dia efa misy lay karazana tohatra lalana mivoaka avy eo amin'ny fiaramanidina miditra amin'ny trano ngezabe ity. Raha ny famatsim-bola ny tetikasa kosa no tenenina dia fiara-miasan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana no antom-pisiany izao ary tsy misy na ny ariary sy mivoaka avy amin'ny kitapo-mbola mpanjakana no izany. Ankoatra ny eto Ivato efa ho vita tsy ho ela ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Nosbe. Noho izany fantarana ny asa ny anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato izany dia tsy maintsy hoe sorony ireo topo miaramila eny amin'ny Bani sy RFI. Noho izany indrindra dia nanamboarany fanjakana topo vaovao eny Ivato izay andray ireo miaramila avy amin'ny rezimentany Herivontsitaitra sy ny tafika anabakabaka sy Andranomasina. Ankehitriny dia efa ao andalam-pahavitana ireo trano sy ireo fotodrafitrasa lehibe ireo fotodrafitrasa izay manaraka raha teo ny fenitra takina amin'ny mahatobo miaramila azy. Miaraka amin'izany dia miroso ihany koa ny fanatsarana ny lalana mampitohy any Tsarasotra sy Ivato. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo izany hoy nambaran'ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Tsy adin'ny filoha Malagasy toy izany nakasitraka ireo mpiara-miombina antoka nafanana tanteraka ireo fotodrafitrasa ireo ary indrindra ireo mpiasa sy orinasa Malagasy nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa nafana nametraka ireto fotodrafitrasa lehibe ireto.